Misaotra anareo indray tompoko vavy sy tompoko lahy mandray anay ao atokantranonareo ao amin'izao alakamisy izao atao anatin'ny fandaharana salangalanga manatitra ny arahaba ho antsika rehetra. Iresaka vehivavy sika androany, iresaka momba ny Miralenta. Mangataka aminao hiaraka aminay iresadresaka amin'ny Ramatoa Nora Vaozanany, filohan'ny filakevitra nasionalin'ny vehivavy eto Madagasikara sy mpandinika ihany koa fiarahamonina. Miarabanao Ramatoa Nora Vaozanany ary misaotra anao namaly ny fanasanay teto amin'ny fandaharana salangalanga. Miarabanareo Menada sy tonga dia Miralenta amin'ny composition l'équipe. Miaraba ihany koa ny Lova Rafidy Arso, mpanao gazety avy ao amin'ny l'Express de Madagascar. Miaraka amiko manentana ny fandaharana androany. Ya, miarabantsika mpanaraka ny fandaharana salangalanga tia zay rano isaky ny alakamisy eto amin'ny onjam-peon'ny eto amin'ny fahitalavitra avy tia dia miarabantsika eto amin'ny fandorana fandaharana sy ny fahiny ihany koa. Zatra ny fandaharana Tandro Express Lova Rafidy Arso dia onjam-peo foana no teneny. Zay hoe ihany fa nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tahaka ny firenena iran-tanintsika Ramatoa Nora Vaozanany tamin'ny fahavalon'ny volana marsa teo ireny. Ny fanontaniana tiako apetraka hoe inona mihitsy ny tena ady atao eto Madagasikara entina piroporoboana izany hoe Miralenta izany efa raha jerena ndray mijery tahaka izao tsy dia tazana loatra izany hoe misy tsy fitoviana zany, tsy fitovian-jo zany eo amin'ny lasin'ny vavy eto Madagasikara. Misaotra anao fa tena azoko ataoko hoe tsara apetraka ilay fanontaniana fa any ny olana fototra. Tsika eto Madagasikara zany rehefa natao izay moa dia anisan'ilay hoe mijery isa-taona mihitsy ny fanatrotrarantsika ireny fifanarahana rehetra ny finiavintsika ireny. Dia isa-taona ny zavatra hita ohatrany hoe amin'ny protocolen'ny genre ny SADC zao dia isa-taona zay manao an'ilay atao hoe baromètre. Dia misy karazana anankiroa ny ataontsika hoe indicateur ampiasainay. Ny iray ilay hoe antanina ny hevitritsika manahoana ilay izy, perception. Fa ny iray tena hoe données empiriques hoe firy tokoa moa ny isan'ny vehivavy ato, firy ny mianatra, firy ny tsy mianatra. Rehefa natao izay dia zavatra ohatr'izao ny zavatra mitranga. Ao amin'ny firenena 5 anatin'ny Afrika Australy dia tsika ny voalohany raha ny noty amehtsika any fahitantsika ny situation eto amintsika. Zany hoe mieritreritra tsika zany mieritreritra hoe tsara be ilay izy. Fa rehefa atao ilay données empiriques tsika ny amin'ny 3 farany, 4 farany, 5 farany raha be indrindra. Zay foana ny rantsika. Ny éducation amintsika misy ohatrany hoe niavaka kely. Fa en général areo ny tena problème voalohany eto Madagasikara c'est le déni. Zany hoe tsika zany mieritreritra fa milamina tsika amin'ny resaka io. Dia ohatra ny hitantsika hoe reny olona amin'ny resaka ny Miralenta ireny zo efa nanana ozy ny sasa kompoledivana. Matoa misy foana koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoe efa nataony tamin'ny 1948 ny resaka zon'olombelona, nampiana indray tatsy aoriana tamin'ny izay niratifieantsika ny reny hoe convention fifanarahana iraisam-pirenena entina anafoana ny endrim-panavakavahana rehetra ny vehivavy dia hita fa tsy miasa le zo. Zany hoe ilay lalàna matetika misy raha ny convention aloha tsika tena ao tsara. Fa ny fampianantsika manana olana be mihitsy. Raha ohatra ianao zao ameko ohatra raha ohatra zao raisiko fotsiny hoe resaka fahasalamana ohatra. Ataontsika iny moa zany amin'ny vehivavy iny fa ataontsika hoe resaka vehivavy sy lehilahy. Ohatra ny hoe resaka économique, iny manko mamena impression foana tsika hoe efa miditra an-tsehatra économique ilay vehivavy. Raha raisitsika fotsiny eo amin'ny sehatra fanapahan-kevitra izay misy fiantraikany amin'ny fiainany mponina tsirairay raha amin'ny poste clé 20 eto amintsika maka ny décision économique 2 ny vehivavy hitanao. Ary 2 raha satria niova zao le mpitondra ny gouverneur ny banque centrale ohatra dia solo vehivavy lasa 2 fa hatramin'izay ray. Zany hoe any amin'ny fanapahan-kevitra lehibe ohatra dia matetika tsy tazana akory ilay vehivavy. Raha ohatra indray tsika resaka inona re raha ohatra indray tsika zao resaka le resaka ohatrany hoe violence zao matetika koa ny tenitenena hoe misy koa nge lehilahy vonoiny vehivavy. Le violence resahana eto zany le herisetra amin'ny mahalasy mahavavy marina tokoa fa misy lehilahy hiarany. Fa raha ny atotanisa hita aloha dia maro be mihitsy le vehivavy hiarany. Ohatraohatra izany zany zao le hoe tsy mitovy. Raha resaka fitondrana moa dia tena mazava ho azy. 2 isan-jato ny foko tany no ahitanao vehivavy. Nefa ny iza malala ny olana eny fotony
noho ny vehivavy raha ny fanarahana nataontsika satria zoko mantsy ny antony hitondrana mantsy dia ohatrany hoe hoeny ny feo ainona ny olana misy aminao raha io zao nresantsika tsika vehivavy mihoatra tsasamanina mihoatra kely ny lehilahy 51 et quelques pourcent araiky amin'ny 10 isanjato nefa jerenao rehefa mifanapa-kevitra manomboka any amin'ny farany manika hatramin'ny farany ambony mbola vitsy be mihitsy tsika ohatraohatra zay zao raha ohatra hoe ameko taremarika nareo fa raha ohatra hoe mila hafa nareo fa zay ny tena olantsika le hoe tsika mieritreritra fa milamina fa dans le fond tsika ninona critère raisinao dia misy fitongilanana foana ohatrany hoe vehivavy tavela kely aoriny sao dia le vehivavy mihitsy tsy tia andray andraikitra amin'izay resaka izay fa tsy hoe ny fampiarana anazy tsy misy fa vehivavy mihitsy tsy tia andray andraikitra ohatra tena mandray andraikitra mihitsy izy ary eo mantsy le ipetrahan'le teny hoe miady raha fitondrana zao nresanao zay mantsy le hoe pouvoir be diabe ny vehivavy ataontsika hoe nianatra na vitandrehitra tiandray andraikitra etc fa raha ohatra hoe manolotra olona fotsiny antoko politika hofidiana ohatra dia matetika ny lehilahy no atao ny antoko politika atao amintsika angamba tsy manolotra olona fa le filoana antoko matetika manolotra ny tenany manolotra ny tenany izy ary raha antoko politika zao ny teneninao marina fa nisy fandrosonitsika zao voanovana moa le sata fehany antoko politika ohatra dia tamin'ny heritaona ohatra zao satria isa-taona zay manao an'le taona lasa zany dia nisy valambvalopolo taona ny recensé taorinan'ireny telonjato mahery reny zany ny hita tamin'izay fotoana nanaovana recensement zay dia raha tsy diso ny taremarika nanananay tamin'izay raiky ambe folo amin'ireo raiky ambe folo ny vehivavy filohana antoko ary ny dimy amin'ireo ny co-présidé zany miara mitondra amin'ny lehilahy io zany tonga dia tazanao hoe hoy ianao hoe tsy vonona ve izy matetika izy zany vonona mihitsiny izy fa matetika rehefa le mitondra ohatrany ohatrany hoe automatika amin'ny olona zany ohatrany hoe lehilahy no mitondra ohatrohatra zay nataoko hoe vonona mihitsy le vehivavy aloha raha fahitako azy so raisiko indray eo amin'ilay hoe antoko politika zay indrindrandrindra satria matetika ny eto amintsika zao ny eny anivon'ny antoko politika matetika dia hoe misy olona vitsivitsy aloha no mitambatra dia manangana antoko politika anankiray dia sao dia le vehivavy mihitsy ohatra no malaina hiditra amin'izany sehatra politika zany dia mahatonga le hoe ny lehilahy ny betsaka amin'ny fitantanana ny antoko politika ka le izy mantsy ohatra zao le resaka politika marina aloha zay tenenina romenada zay tsy eran-tany io fa tsy eto ihany ny politika raha marina dia azo atetsika hoe tontolona lehilahy le izy hatramin'izay satria zavatra miova le izy dia tsy kelikely koa le izy miova le vehivavy zany efa manomboka miditra fa mitarika eo aloha dia mbola lehilahy ny ankamaroany zay aloha zava-misy tsika ngena hita ohatra maromaro efa misy vehivavy mitarika izy ireny fa raha nitaitotaniza zao mbola lehilahy mitarika tsy hoe tsy vonona izy fa zay aloha zany zava-misy raha jerentsika nefa ny tantara teto amintsika efa nisy vehivavy mpitondra nefa tsy hoe zao vao nisy an'izany hoe vehivavy tsy lehilahy zany mitondra raha isika ohatra ny tantara efa nisy zany mpanjaka vavy zany tantana ny ity firenentsika ity efa ny tany zany dia efa nisy zay miralenta zay fitovinjoa amin'ny resaka fitantanana raha raha-mpanjakana ny tena marina zany ka fa raha ny adinao koa le tantara tsy nijanonatra eo mitoy ny tantara tonga ny mpanjanaka raha izay dinao fa mpanjanaka ny tena nanana le kolotsaina manavaka sao dia dinonareo fa ny occident ngeny tena ny avana ngeny tena nitondra le kolotsaina manavaka lehilahy ary nampianarina tamin'izany ny vehivavy hianatra asa nytokantrano nasiana kotara ny école de médecine tamin'izany tsy nazo midira ny vehivavy fa nasiana kota tsy mahazo mihoatra an'izao dia ny vehivavy nampianarina amin'ny école ménagère fa tokony hikarakara tokantrano zany ny mazona menantsika dia ny lehilahy nampianarina amin'ny école d'administration nampianarina ohatr'izany zany ngeny ny vily le izy dia nazo fahaleovan-tenitsika nisorona le kota zany hoe fa nisy zavatra tantarany io fa tao dia nanomboka efa lasa somary le kolotsaina avy any velany nanjaka teto fa tsy le kolotsaina miangatsika kanefa dia kolotsaina raisiko hoe kolotsaina le izy lay reo fifanarahana raisam-pirenena reo karazana protocole d'accord reo charte isan-karazany zay soniavitsika nefa niainga avy any velany ihany keo nahita nge le olona samy nahita ary zay ny tena gravy amin'ntsika ny copie amin'ny frantsay tsika fa ny frantsay ny évolue ohatra frantsay manko ny tena copie atsika ny évolue izy amin'izao fotoana zao izy manalalàna ohatrany satria zay le tokanao hoe kolotsaina mihitsy angely hoe fanjakan-dehilahy patriarcal frantsay tena zany mihitsy dia zay nahatonga anazy hoe napetrany amin'ny lalàna nasiany parité nasiany ohatr'izany nasiany an'ireny kota reny firenena rehetra tandrefandreo
tsisy tafavoaka reo raha tsy namako reo satria tany no tena nivonio kolotsaina ataontsika hoe lehilahy manjaka io fa tsy teto amintsika koa eo indrindra ny eto amintsika ve mila an'izay hoe apetraka izay koa ny lalàna momba ny parité zay mba ahafahantsika miroso haingakaingana satria raha jerena ny isa amin'izao fotoan'izao amina solombavim-bahoaka 770 telopolo eo ny isan'ny vehivavy izany hoe mbola any amin'ny 20 isanjato any ilaitsika ve zay le hoe mametraka lalànana parité zay ahafahantsika hoe mba mitombo indray ny isan'ny vehivavy lizy aloha ngama tsara appréciena tsara akasitrahana koa noho ny izaka vita atram'izay tsika teto amin'ny tantarantsika hatraminazahoantsika fahaleovan-tena tsy mbola nihoatra n'izany hoe folo isanjato zany vehivavy tao anatin'ny assemblée nationale tamin'ny farany teo zao tsika tamin'ny 2007 mba 6 faingo 4 isanjato ny vehivavy fatra tanalamanga RTA moa nareo fatra nalamanga ohatra tena hoe tena voalohany inisan'izao hoe marobe zao ny vehivavy lany eto hoe valo rainy teto tamin'ny 2007 ary tamin'ny taona 700 tsika nanana ray taona elanelany teo ndray tsy manantsika nytiako tenena zany hoe be dia be nyezaka natao teo nazahoana nyo taremarika 20 io fitanareo mbola tsy ampy le izy am'izao ry zao mbola raha ny tanjona napetraka zao dia hoe mahatratra 50 isanjato tsika amin'ny taona 5 satria 20 efa lasa na itaremarika 30 io ara misy dikany farafakely ny 30 satria raha tsy manana le ataontsika hoe masy kritika isa sahazy tsika tsy afaka mitondra fanovana satria ny vehivavy tonga eo tsy ho tonga fotsiny ameno izy fa hitonga koa hitondra ny feo an'le vehivavy olana maromaro teneniko anareo na fahasalamana raha mbola azoko resahana rehefa avy eo ohatraohatr'izay dia raha ny fijery ko azy aloha tsara le izy satria mitombo avoroeny zao ny taremarika fa moramora be le izy mandeha miadana le izy fa ilaina ve zany ny ametrahana le lalàna tena ilaina satria naiza firenena aloha na Rwanda zany na rahatsika ny Afrika zany ny raisiko zao na Afrika Australie io raha tsy mipetraka io satria le izy efa lasa raiky tapisako ao amin'io efa lasa fahazarana hoe rehefa manolotra candidat dia lehilahy natolotra maromaro ange zany misy iny indépendant io amin'ny antoko izy efa nanantena izy natolotra dia tsy atolotra izy dia lasa izy mivadika indépendant nefa ny hitanareo le vokany zao dia ny tiako tenena raha tsy mipetraka izy terena mihitsy zany le antoko politika zay manolotra anolotra vehivavy tsy fa ahita vehivavy hoe reny antoko politika ahita vehivavy vonona andraiandraikitra amina resaka politika ve reny tena misy mihitsy ohatrohatr'izay mantsiny tamin'izay tamin'ny heritaona ny filankevitry ny vehivavy ny CNFM zany nitetan'le candidat telopolo izahay nandresy lahatra azy tamin'izay hoe manoloro ianareo candidat vehivavy zay izy tsy mahita dia lasa indray zay nanangona ny vehivavy erako Madagasikara fantatra fa te hirotsaka nefa tsy anaty antoko na piona ihany zany hoe karazana nanao atelier B2B zany zay am'izay hoe reo misy vehivavy dia samy manao marketing politika na parti na vehivavy dia nisy am'ireo vehivavy lany reo zavatra ohatr'izany nalany azy na pionay le izy misy le izy fa eo moa zany tsy dirantsika fa ny antoko koa mbola manana ny problema hafa zay mety mampihoatra ny vehivavy fa misy ezaka tokony atao na andanina ny ankilany ina mahatonga le hoe nilana zay fampionana manokana zay mihitsy zay vao nahita le antoko politika mety hoe tsy fahavononana avy any am'le antoko ve sa le vehivavy mihitsy no misitrisitrika aloha dia rehefa avy eo zay vao miandro tadiavina fa tsy samy valabina ngamba le izy raha tena manana ataontsika hoe fahavononana le antoko mahita fa matetika le izy efa manana ny programmany izy eo ianina sy anina ny atao candidat satria mbola hitanareo eny le tenena hoe tsy vonona ve le izy tsy te hiditra lalina hoe teorika be fa nyresaka fahefana nge fantatrareo fa misy koa ny atao hoe fahefana ataontsika hoe caché miafina zany ianao ihany malala mécanisme ampidirana ny rakotona rabe fa le olo ery tsy mahalala ianao no mahamétrise an'iny ianao mpitondra anatin'le antoko zay zao dia efa manakana anazy itsikilany misy an'le fahefana le hoe fieverana fahazarana ohatrany hoe fitsarana tonga dia fitsarana ambony ihany hoe vehivavy mbola tsy zakany vehivavy zany resaka politika zany misy an'izany koa hito amintsika ary na am'ireo vehivavy landreny zany ny hitanay amin'ny ainao manjery ankehitriny mbola misy milaza hoe nahoana moa lany izy manana capacité ve ny vehivavy misy resaka ohatr'izany misy ohatr'izany le izy
tsy fantatra na afaka hotoizako na tonga le iandrenareo aloha eo amin'izay indrindra hoe manana capacité ary ve le vehivavy reo raha ny fahitanareo azy reo le vehivavy lany amin'izao fotoan'izao reo vehivavy lany amin'izao fotoan'izao eto angamitsika ny fiheverako azy manogana mihitsy aloha sady manana vehivavy tsika izao eo plutôt angamba zay satria antenimira-pirenena ohatrany hoe indrana fiteny hoe angambany tsy dia tsara miresak'olona ny fijeriko azy fa ny fijeriko anazy faux débat hoe manana capacité ve ny vehivavy ny capacité mantsy ny fahaizana mantsy tsy miankina amin'ny mahalana mahavavy fa miankina amin'ny tsirairay io ka nitenenana foana rehefa vehivavy tsy mipetraka mihitsy fantaniana hoe lehilahy teo zao nitenenareo hoe député folo isan-jato sy trasatsika tsy nisy nametraka mihitsy fantaniana rehefa midébat ohatra zao manana fahaiza-manova le isy folo isan-jato ka raha mitenena hoe manana capacité ve ny vehivavy ny akamarony amin'ny fitondrana ny tianao tenenina amin'ny fitondrana ohatra sarotra be ny malazy zao satria zay aloha efa faux débat le izy fa na izany raha valiako ohatra zao hoe raha jerentsika fotsiny zao ny fitoerana misy a Madagasikara amin'izao fotaona zao dia rahana manaiky fa tena hoe latsaka katerentsika izao tokony mipetraka fantaniana hoe vehivavy reny tondra teo sa lehilahy raha ohatra zay ny raisonnementsika dia raha ohatra teo sao raha fotony ny maire ohatra ny be ny tanàna efatra isan-jato teo ataontsika hoe dimy tsy hitenenako mifaingo ny vehivavy mihera teto asanareo raha mahita fa vehivavy be ny tanàna maromaro nahazo prix any Bruxelles any Afrika Atsimo etc lasa jury ary izy any amin'ny misy maire ny avy any Fianarantsoa avy any Manjakandriana maromaro izy ireo mahazo tena hoe amboara mihitsy ny fahaizana amin'ny tantana zany zany tena ohatrany hoe efa modely sady zany ahitana hoe tsy resaka capacité ary le capacité amiko dia tena ohatrany hoe faux débat mihitsy miankina amin'ny tsirairay io misy lehilahy mahay misy lehilahy tsy mahay koa misy vehivavy mahay misy vehivavy tsy mahay ohatrohatra zany le izy fa tsy miankina amin'ny mahalahy sy mahavavy io raha ny hevitro manokana aloha dia amiko iny tena fialana bala fotiny tsy hitanareo zay zao le invisible inona ary le fanovana andrasana ary zao hoe manana vehivavy maromaro tsika zao tsy mba inona le andrasana inona le fanovana andrasana hoentin'ireo vehivavy ireo ny fanovana andrasana hoentin'le vehivavy ay maromaro ny fanovana entin'le vehivavy voalohany aloha le teneniko anao mipetraka aloha le tsy maintsy zay aloha le izy resaka ina moa isa aloha le izy amin'ny voalohany na groupine misy anao na groupine raha mbola nilatsaky ny telopolo isan-jato ianao tadio fa kely ny chance hitondranao fanovana anatina groupe ray roapolo isan-jato izy ireo amin'izao fotoana izao izahay zany amin'ny fiarahamonim-pirenenanay zany hoe mivoy an'le resaka miraleta dia tianao ezaka mihitsy aby dehibe ireo partenaire antsika afaka manampy ameana azy ohatrany hoe tosika mba ahafahany mitondra le zavatra andrasan'le vehivavy maromaro satria raha ohatra fotsiny zao ny resaka fahasalamana ohatra anisan'ny divanay tamin'ny anisan'ny tolana nataonay tamin'ireo candidat reo hoe zay lany eo nareo mba ataovy 12 isan-jato ny budget makany amin'ny fahasalamana raha ataovy lahara-pahamena ny fahasalamana reny mba fantatrareo fa 10 isan'andro vehivavy maty noho ny fitondrana voka na ny fiterahana zany hoe tafiditra ao ny fanalan-jaza tafiditra ao ny rehetrarehetra azonareo an-tsaina moa zany ohatra n'iny zany 10 isan-jato amin'ny io lafiny io zao tsika le lazaiko teo dia anisan'ny tena gisitra mihitsy amin'ny firenena amin'ny Afrika Australy gisitra tsika amin'ny resaka ohatra zay zao le izy zany zao andrasana aminazy zay zao ray ny faharoa ny andrasana aminazy koa le vehivavy io satria izy ao anatin'ny assemblée ametraka le lalàna ohatrany hoe manera zay androtsaka candidat ny parti androtsaka vehivavy raha dimampolo ny ataontsika hoe circonscription androtsahany candidat dimampolo dia mba any amin'ny any amin'ny 10 mba vehivavy no ataony loha laharana dia satria mantsy le vehivavy zay koa ny tiako mariana aminareo betsaka ihany tsy hoe betsaka makaiza fa be dia be nydrotsaka candidat amin'le fahavononana raha eto analamanga zao mbola tsy nahita zany rekory hoe nanana vehivavy tsika 20 tête de liste tamin'ny fifidianana tao ona toerana 20 betsaka ane zany zany zao tena hoe record zany noho le izy atosika naprisia irotsaka dia rehefa tsy apitolotry ny antoko izy na tsy mety amin'ny antoko dia nirotsaka indépendant izy kenareo moa zany nahita ny vokany teo efa nahazo ataontsika hoe betsaka ihany le izy raha dinihina hoe amin'izao tsika amin'ny résultat nahazo folo zao tsika amin'ny Antananarivo valo amin'ireo analamanga
raisiko am'izay ihany hoe ianao tanteny ohatra hoe le lalàna ampidirina am'izay le resaka lalàna mikasika ny parité ohatra hoe ny amin'ny resaka izy fa ireo le vehivavy 20 isan-jato ao anatin'ny antenimieram-pirenena ireo ve nefa ny anana an'izay le hery zay le fahefany zay ampiditra an'izay lalàna zay mihitsy mantsy lizy nge tsy resaka hoe izay koa mantsy ny fanovana angatahana azy anapitana tosika azy izy koa tokony hitarika an'lele ny resaka miralenta nge mitsinjo ny tombontsoa lehilahy sy vehivavy tsy vehivavy akory miralenta le atao hoe miralenta zany fa afahan'ny lehilahy sy vehivavy maneho ny hevitry malalaka migioka ny ataontsika hoe ny tsy lehilahy dia izy mba maka misitina andreo izy zay kory rôle am'izay zay indrindra moa tsy mahagaganary rehefa hoe resaka miralenta dia ohatran'ny vehivavy foana no ataosika zava-misy ato amintsika nefa tsy hitako mihitsy zay olana tsika tsy ohatra ny any Inde na any Afghanistan na any amin'ny firenena arabo ka hita miariary be eo mihitsy tsy fitovinjohan'ny lehilahy sy ny vehivavy misy mihitsy ny lalàna manakana ny vehivavy tsy anao azatsy nanao an'zaro nitsika zao nisy sehatra anankiray inona tsy nahafahan'ny vehivavy natao resaka eo amin'ny fitandrona filamena ny zandary sy ny tafika ohatra zao efa misy ny zandary vehivavy efa misy ny tafika vehivavy anamy sehatry ny asa malalaka tsara zany nidiran'ny vehivavy amina sehatra maro isan-karazany eto amintsika tsy misy mihitsy lalàna anankiray mandraran'izy ireo tena misy ny lalàna ohatra zao fandovana ny resaka ohatra zao fampitana ny zany zao le lalàna manavakavaka mba fantatrova ny vehivavy malagasy tsy afaka mampitany raha manambady vahiny izy tsy afaka mampita ny zoam-pireneny amin'izanany izy ny lalàna antsika lehilahy mahazo mampita ny vehivavy tsy mahazo mampita ny zoam-pirenena malagasy amin'izanany zay zao manavaka faharoa amin'ny resaka fandovana fantatrova anaty lalàna misy miteny fa ny vehivavy dia afaka sandaina zany anjara lova ny vehivavy omena ny anadahany hitanao reny le atao hoe fanavakavahana amalana mahavavy dikan'izay ohatra nefa mampirisika sahady an'le vehivavy hoe raha mangataka ny taninao ny anadahanao meo azy raha mivola nefa hainao tsara amin'izay fotoana izay na ena maso na ny vidiny tsy voatery ohatrany hoe manavitra le vehivavy fa dia lasa zany zao ny atao hoe lalàna manavaka mbola misy fanavakavahana na eo ara le izy ka mbola misy mihitsy fanavakavahana zany zao dia efa izy zay zao ny atao hoe règle écrite eo indray lela zay ko anao hoe invisible le tany marika nameko anao tony efa izy ohatra hoe le raha ny resaka atotanisa farana zao navoaka ny instat niaraka tamin'ny pinoda mikasika ny fanarahamaso ny fanatantarantsika ny tanjony OMD zao ny OMD zany farafakeliny tanatin'ny 12 volana nanaovany zareo ny fanadiadiana 30 isan-jato ny vehivavy miara ny herisetra ny herisetra teneniko an'izany tsy fahafahana ao anatin'izany ny endrika herisetra rehetra tsy hoe vono ihany zany dika zany ohatra ny hoe andeha asa ianao miteny vadinao hoe tsy miasa ianao dia efa tsy mahazo miasa ianao ohatraohatra zany le hoe invisible tsisy lalàna eto amintsika miteny hoe tsy mahazo mandeha miasa amin'ny vehivavy fa ohatran'izany ny ainatsika zany zany atao hoe zava-misy ka eo angamba ny fijeriko anazy raha mahainao ny réaction anao ohatrany hoe tsy nitaritaka koa ngamba ny antotanisa sy ny fikaroana sy ny ataontsika hoe donné mivoaka isanandro fa raha hitanao le donné dia gagy ianao osisy le fitenen'le olo zay te hiverina any amin'le resaka hoe lalàna ho an'ny parité teo hoe enjehana karazana ohatra hoe terena mihitsy le antoko politika ohatra na le any amin'ny sehatra hafa zany hoe nefa tsy efa endrika fanavakavahana ihany hoe omena tombony ny vehivavy fa tsy amin'ny herim-ponina amin'ny fahaizany manokana no andehanany eo amin'le toerana fa misy fandosehana tsy efa karazana fanavakavahana ihany ve zay dia varina ihany koa hoe anenjika isa fotsiny ihany koa zay nataokanareo misy étape le izy andraso aloha le fanavakavahana valeko dia aveo le izy étape ianao mitena fanavakavahana io zany no avintsika mihitsy le fifanarahana io tsy olantsika rereto olana iresam-pirenena satria ny firenena araka zao tontolo zao dia nanana an'io fanjakan-dehilahy io satria talohantsika ohatraohatra zany ny fomba fiaina hoe lehilahy mandeha miaza ny vehivavy mionao trano fa nivoatra le izy dia tsy mety intsony le izy amin'ny zon'olombelona dia ianao miteny teo hoe fanavakavahana tena voamarika mihitsiny eo koa dia mbola misy olana ny lalànantsika amin'io ny fanavakavahana ohatran'izany dia atao hoe discrimination positive na action affirmative fanavahana anenjehana an'le tarato ambany rehefa tonga eto le izy temporaire le izy
ary ny fiteny azy rehetra iny tsy tena hoe lalàna ohatr'izay na lana ny vavy tsy tokony ho latsaky ny ohatra 700 isanjato na mihoatra ny 800 isanjato zay zany a hitazomana l'équilibre zay izy zao dia lalàna ohatrany hoe afaka tsy atao temporaire ninona sehatra misy a ny lehilahy na ny vehivavy dia tsy tokony ho latsaky ny 700 isanjato farafakeliny ary tsy tokony ohatra ny 800 isanjato anaty sehatra ray zay zao le izy dia tena ohatran'le hoe manala ny endrika teneninao zay zao le izy fa tena ohatrany hoe na onlana ny vavy dia valable io tsy tokony koa hoe vehivavy ihoatra ny 800 manjary tsy eny reo le feon'le lehilahy ohatra zay zao le izy ange hitondrana fiarahamonina mirindra zany hoe le fanavahana io aloha zany ilaina amin'izao fotoana izao tena ilaina mampanamana tsy iverenako rehefa nytany lova tao indray koa le hoe le isa resaka hanenjehana isa fotsiny indray koa le izy hoe ahafahana le resaka hoe données empirique atao dia hoe rehefa tsara ny isa dia efa tsara zay dia tsy mijanonatra eo le izy ohatraohatr'izao aloha le izy ataontsika hoe tsy resaka isa aloha le izy fa ny isa tsy maintsy ilaina aloha ny départ satria le lazaiko anao hoe efa proveny izy zany efa hita zany eran-tany raha latsaky ny 300 isanjato anao tsy afaka hitondra fanovana zay aloha zany le minimum 300 mametraka 700 atao satria zay zany efa tendance zao tsy latsaky ny 700 farafahakeliny dia rehefa 700 manenjika isa ianao rehefa tonga eo ianao zay mantsy mitendrika le capacité camorisy metiko anareo nametraka an'izay le farafahakeliny 700 dia napetraka koa zay capacité resahanareo zay zavatra mitranga any au niveau any amin'ny sehatra any amin'ny ataontsika any amin'ny commune zany le resahako ity posena be le vehivavy hoe izy ny capacité universitaire daholo le vehivavy mirotsaka le lehilahy mijanona an'le niveau taloha satria tsy mipetraka mihitsy mantsy fantaniana tamin'le lehilahy raha tsy fantatrareo koa maro mahazo mitetinareo raha mandeha faritany misy sefoko tany tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny fa sefoko tany fa mana secrétaire izy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny lehilahy sa vehivavy zany hoe tsy resaka zay le izy fa resaka zay nataokanareo misy barrière visible plafond de verre izy fitenena tsy manenjika izy zay fa mitondra ny feo izy dia tany amin'ny firenena zay efa napiatra dia hita hoe tompotombona kokoa le fitondrana satria ohatrany hoe mitondra ny feoana karazan'olona ao amin'le toerana le mpitondra ao dia vao resaka daholo zany le loha hevitra ohatrany hoe ny fiterahana ny herisetra ny le zoam-pirenena resahako anao zany nge mety tsy ataitra anao na hitanao ary fa raha hitan'izao zay dia mety taitra izy hoe ndry ary maninona ny tsy mahazo mampita raha ohatra sendra satria mikasika vehivavy le izy dia manaitra azy ohatraohatr'izay le izy io tsy resaka hoe anomezatsiny anao na tsy anomezatsiny fa ohatraohatr'izay le izy dia ohatra koa zao miresaka ohatraohatr'izay aloha le izy fa tsy resaka nyendjika izy dia nihita any amin'ny firenena nampiatra azy koa zany dia ritanareo reny loha hevitra efa tena adiny taloha reny ohatrany hoe fampianarana ny olo-dehibe mamay mamaky teny sy manoratra fo azy re satria misy karazan'olona dia hoe ary manina moa dia miverina indray le izy zany hoe zavatra hita hoe nandaitra fa rehefa tonga moa le politika dia mety tsara zany le politique publique ny firenena io koa zao azo atao ohatrany hoe action azo atao tsy voatery mila lalàna tsika zao ametraka gouvernement io zao dia efa tratra le tanjona raha ohatra asiana 500 isanjato vehivavy 500 isanjato lehilahy ohatrohatr'izany hoe le izy zay zany le izy dia anjaran'le fikambanam-behivavy koa manosika reto ny zay miny le fanentanana tonay za te hiverina am'le resaka capacité teo ihany ny fahitako azy hoe tsaratsara kokoa raha ohatra ka hoe efa hanosika vehivavy ihany dia mba vehivavy manana le traikefa sy le fahaizana entina eo amin'le sehatra misy azy no apetraka eo amin'le toerana rehefa avy eo dia eo amin'izay indrindra ny avian'ny fanontaniako hoe rehefa hipetraka ary zay le lalàna zay hoe 700 80 30 70 500 ampy ny vehivavy ampy ve ny vehivavy ho tonga eo amin'izay le toerana 500 zay ampy any vehivavy manana an'izay le satria efa mba ho tonga eo amin'le toerana ihany tsy aleo ve na efa nytenenao teo hoe ny lehilahy tsisy nametraka le fanontaniana fa mba efa natosika ihany aleo mba olona manana le capacité ampy an'izay ve le vehivavy andrasana ampy an'le toerana 500 isanjato mba hoe farafaratsany zany
miéquilibré an'le tsy hoe miéquilibré fa mampitsangana kokoa an'le hoe ny any amin'ny lehilahy misy mahay misy tsy mahay ambany vehivavy mba mahay daholo indray ohatran'le camoris teo ny teneko anareo e zany ny zavatra nitranga fa ampy an'izay ve nefa Madagasikara ny vehivavy jerenao fotsiny raha nytaremarika ananantsika any amin'ny université tsika mana fa mbola lehilahy mibetsaka fa tsy lavitra lelanelany a ny université zao raha tamin'ny 2012 raha tsy diso lehilahy 4 isanjato ny mivoaka any amin'ny université vehivavy 7 possible mihitsy zany ampika zany zao hitako hoe ampy université zany resako anao fa tsy université eto ihany resaka be de be mihitsy za aloha sura fa ampy dia miteny ianao hoe tsy aleo ve le vehivavy mana-capacité nefa hipetraka ihany satria rehefa avy eo mety ho avy indray ny olona hiteny hoe io ary fanomena toerana ny vehivavy nefa mitovy amin'ny lehilahy ihany tsy nitondra fanovana tsy nitondra fandrosoana tiako marina zany raha amin'ireo vehivavy ilan'ireo ohatra raha tena mbola vaovao tamin'ny politika izy dia anisany nahazo fiofanana manokana tombony zay zao le action affirmative zay zao le fanavakavahana positive nisy hetsika maromaro mihitsy teto ary fikamanana maromaro zay anisany tena nanofana andreo vehivavy ireo lehilahy candidat vaovao tsy sisy nazo zany za miteny anao fa mino fa manana zavatra hainony lehilahy sasany atao tsiko nefa tsy zadra ra nananiry mivilana dia efa zay moa le izy na fa zadra ra entre guillemets fa misy tena nampianarina ny atao hoe éthique politique ny atao hoe nampianarina mihitsy zany fa toisatena fitenena masim-bahoaka ny lalàna nampianarina maromaro izy ireo nahazo an'izany ary tsisy tsy maharay mihitsy zay tamberina zany na ny lany na tsy lany hoe inona ny tombontsoa azony tamin'le izy tiako tenena aminao zany hoe efa misy nyfanofanana manokana ho azy dia zany zao amiko amin'ny herinandro zao dia efa misy fanofanana andreo omenan'le efa lany anamafisana zany le toerandry zareo satria fantatra nge zany takina effort double foana ny vehivavy nanareo menadaro mety tsy tonga saina nareo fa takona effort double ianao no izy mety ianao ny tsy tonga saina fa tena zany no izy zany réalité raha senda anatina fivoriana assemblée nationale raha misy vehivavy manoaka tratra dia efa mivoaka gazety fa raha reniko nitory lehilahy tsisy amoaka zay aloha zany zay le nataokanareo hoe misy sakana visible zay le atao hoe plafond de verre lehilahy natory aloha teto mivoaka gazety fa ny vehivavy nanoaka mbola tsisy mivoaka gazety vaingana nisy mivoaka gazety zay efa nisy vehivavy ny tanandraiky mpanjakana ministra solombavam-bahoaka lehibe anantoko politika nanahoana mivoakatr'izay teo amin'ny fitantanana zay sehatra nisy azy nitondra fanovana marina ve reny olona reny ka zay iny le tenenako anao hoe tsy mety fakazo no mandresakitsika menada ianao zany tsy afaka hitondra zay ny importance an'le taremarika raha tena hitondra fanovana ianao mila groupe tena mitovy hevitra 10 farafakeliny zay le tena zay mihitsy ny tena hoe fototra mahatonga miady an'le izy tareny izy nisy vehivavy 7 ohatra tamin'ny gouvernement ny andritra ny teteza mita farany teo iny tsy dia tena nahitanareo fanovana tanteraka zany ny fisiana tsisy niteny aloha tsisy nanovana fa za manokana manko tsy mba miteny raha tsy manao fikarohana azonao tena mijery hoe inona tokoa moa nataony raisiko tsirairay le nataony tarizy nanondrana tsy mbola tonga tany aloha zany tenako manokana tsy fantanareo raha manana dossier misy an'izany ohatrany afaka hidivana hevitra fa raha nitazako aloha dia takanay manokana aloha dia mahazo tatitra amin'le tatitra avy any amin'ny vehivavy no manao tatitry ny gouvernement io dia ohatra misy mail be dia be mihitsy tonga manao tatitra izy zay mbola tsy mba nanazo an'izany taloha zany zao ohatra dia efa hitako hoe au courant zany ianao zao nitranga tao za tsy miteny hoe manaraka na tsy manaraka fa au moins ianao misy an'le eritreritra le hoe redevabilité tatitra izy zany aloha farafaratsy izy manaparitaka au moins aloha zany nahita an'izay ny fiainam-bahoaka aloha tsika rehetra nahita teo samy mitondra zay hafany izy dia tsika mitsara hoe nety sa tsy nety anisan'ny tamin'ny faraparany volana febroary teo ny filakevitra nasionaly ny vehivavy nanolotra karazana amboary ho ana olona telo tao ny fitantanana ny firenena hoe nahavita be ho an'ny vehivavy anisan'izany ohatra ny prime ministre Omer Berziko hoe nametraka vehivavy 7 tao amin'ny gouvernement inona no antony nahatonga an'ireny hoe fakasitrahana manokana ireny raha nivoaka zany le hitanareo le feuille de route dia misy zavatra maromaro teo tokony narahana anisany arahana teo le hoe tokony misy ny mira lenta représentation de genre région politique be dia ny ambony nataony olona fa io tsy nijereny dia raha iforona le gouvernement
dia renay misy vehivavy rony a atao amin'le gouvernement ta firaisam-pirenena io renay le izy a dia lasa zay ny antsoanareo mpanao gazety namoaka n'le hoe zao fanarahana amin'le feuille de route izy ty dia nanao karazana interpellation zany zay rehefa ve zay nanatina nandramatoa premier ministre hoe mahagaga itsika ihany nanao sinony ty fa izy ty zao dia hoe dia nataony naveriny tany amin'le antoko politika ny kandidany hoe ahoana ny natanteranareo nyty point ty zay tena nakasitrahana anazy zay nazahoany iny siviny inge voalohany teto amitsika nisan'izany hoe sivy fito ambiroapolo moa tsy afaka ataontsika manjatony hoe 27% izy raha ataontsika manjatony fa sivy izy aloha amin'ny isan'ny gouvernement ty hitako hoe goavany reny zao le ataontsika hoe petite victoire zay anisany ankasitrahana anazy dia mifaharoa nankasitrahana tamin'io a monsieur Tabera zay namoaka n'le lalàna zany koa mbola fanavakavahana teo fa adiniko ny teny azy amin'ny resaka ny asa amin'ny secteur privé dia ny vehivavy mandeha retraite dimapolo taona fa ny lehilahy enimpolo taona zao le izy a tamin'ny heritaona iny izy lasa samy enimpolo ohatra azafady ohatrany tsy maharesy lahatra anazy raha resitsika ohatra VDP ireo vehivavy zay voaka ivelan'ny Madagasikara tsy fantatra moa hoe namonjeo anazy fa malaza iran-tany dia hoe hiarana resaka fanondranana olona tsokosoka aherisetra sy mianjady amina fahoriana maro izy any ivelany any mitaratasy fahazon-dalana mivoaka makany ivelany ka iny nge resaka samihafa ngely izy fa mifangarotsika fa nenay zany le retraite aloha namay anay satria anatin'ny tolona anay hoe ahoany ty retraite vehivavy avahany ty ka tsy ohatra ny lasa samihafa le izy satria hoe ato ankasitrahana izy fa nampiasa namea lalana vehivavy amanalina amanarivona andeha iondrana ny velany atony ray a mankasitraka fa hoe enimpolo taona izy no retraite tsy ohatrany hoe mekodokadokafana kely anao fa fa ny tolona koa nge amin'iny mandeha raha fantatra reo misy fikambanana maromaro koa nge miinterpelle anazy amin'iny zay tafiditra amin'iny indro hoe interpellation hafa ndray iny hoe tolona amin'ny resaka le resahanao tao iny misy interpellation be deaibe mahazo anazy amin'iny iresaka n'le hoe nahazo amboara anisan'ny reny ihany koa ny filohan'ny voamieram-pirenena misahana ny fifidianana anisany olana eto ary tsy ahitany ny anadahako ato an'le olana dia ny ataontsika hoe ny atotam-bavahoantsika ny donné tsy miavaka hoe lehilahy sy vehivavy tamba be ao zao ny aniny zao ny any tsy hita zany hoe izy ny tratra fitongilanana fa mety ve le izy zay ny olana ary anisany zavatra tamin'ny taona 24 za manokana nasaina nanao fikaroana mikasika ny hoe mira lenta sy ny fanaovana processus électoral zany dia nilana naka an'le base de données ny anarana mihitsiny a nijery tsirairay hoe miaraka amin'ny karapanondro hoe firy ny lehilahy mpifidy sy ny vehivavy mpifidy ohatrohatr'izay le izy fa tamin'ny tindray mitoraka ity tonga dia automatika mivoakatra any amin'ny district hitanareo any le resaka hoe manao mira lenta nge manomboka amin'ny famoahana tontanisa ny afanamaka fanapa-kevitra dia efa hita dia sur la base n'iny any nahitana hoe misy faritra eto amintsika ohatra any benenitra ohatra 9 isan-jato fotony vehivavy tao anaty lista voaka avril 2013 dia iny nafananitsiny le action hoe ary amin'ny faritra zao a any faritra Toliara manko 3 isan-jato maherikely fotsiny any anaovana fanentanana be manentana ny vehivavy hiditra anaty lisam-pifidianana zay ohatra le izy ohatra zany zao ohatra le exemple zany hoe le izy zany tokony ohatrany hoe tsy faly fotsiny tsika ho teny hoe lavitra tsisy ninina atao fa mila zany ny vehivavy tafiditra tany anaty lisam-pifidianana zao ndray zao mila manao tombana indray zao tsika hoe nanahoana le fanentanana miditra tokoa ve le izy tsisy malala tsika manko tsy de tsara tonga dia miteny ohatra zao fa mila tena hoe mikaroka aloha dia firy ny isany dia firy izy tato zay zao mbola tsisy nalala ny statistika navoakany aloha dia tena nafahana ny orienté ary zay raha manao analyse ny voka-pifidianana sao dia mijery mihitsy hoe tany amin'ny andaniana vehivavy hoe be vehivavy tokoa tao vehivavy hoe mifidy vehivavy sa lehilahy mifidy vehivavy zavatra ohatr' izany angeny milana anazy afahana manitsy ny zavatra tokony ao atao fa raha andeha anjambany ianao hoe milamina be ny eto Madagasikara amin'ny resaka mira-lenta fa aloha tsy hanao niny izy dia miteny anareo fa ny andro nareo tena hijery tany marika dia hita fagagahana eo nareo tonga amin'ilay fanontaniako manaraka hoe inona ny tena mahazava-dehibe
an'le hoe mira lenta amin'ny fandraisana ndraikitra ohatra na eo amin'ny sehampiarinana eo amin'ny sehatry ny fitondrana na ny fiarahamonina na ny eny anivon'ny firenena hoe inona ny mahazava-dehibe an'le hoe tsy maintsy misy vehivavy a ny tiako eviana hoe tsy mety any ve le taloha le hoe ny vehivavy mikarakara tokantrano a manabe ny ankizy ao an-trano a dia ny lehilahy no avela tsy izay ve no inona tsy mapety an'izay rafitra mipetraka izay le izy aloha raha ohatra hoe mampilamina izay dia tsy maninona ataontsika hoe mampilamina ny vehivavy mampilamina ny lehilahy tsy maninona satria zoanao koa no mifidy ny zavatra ataonao fa noho ny hoe tsy mampilamina anazy mantsy daboly aloha misy ny tena hoe filana ankehitriny tsy ampy le izy raha izay fa ny ankoatr'izay ny tsirairay dia manana zo malalaka hifidy ny ataony za zany raha misafidy hoe fijanao tokantrano tsy tereny hoe satria vehivavy nijanona fa za zay safidiko tsy hitako mihitsy ny olana fa raha ohatra hoe za te hiasa fa ny vehivavy tokony hijanona eo le izy mametraka olana ianao ve mieritreritra hoe sambatra iny ohatra ny zo te hisotrano io zo te hiasa te aneo ny heviny raha ohatra izy safidiny za dia karazan'olona tsy te aneo ny hevitra tena filazana malalaka na aloka ilay matory mikarakaraka tokantrano tsy olana koa zay sa manana safidy zany hoe tokony tsirairay ny zao zay nge le izy olombelona nataontsika manafanafahana fotsitsika mifidy zay zavatra tiatsika atao fa tsy hoe no mahainao ohatra hoe ohatran'le hoe no enao mipetraka ao be sarety dia tsy maintsy tokony kiraro ianao ohatraohatr'izay nge le izy fa tokony hoe no iza maha-olona na te hikiraro dia hikiraro ohatra te hikiraro fa tsy hoe no iza vehivavy dia mila manao an'izao tokony malalaka zany le safidinao fa tsisy olana mihitsy nge raha mampilamina ny mijanona ohatrano hoe eo koa mantsy n'le izy zay ny mahagravy le mahatonga antsika miresaka miralenta raha siana zao misy couple no ny antony tsy fantatritsika tsy niasa le lehilahy tsy niasa ny velany resahako fa niasa otrano zany hoe mikarakara ny ankizy asa manko zany tahaka ny ahoana fanan'izay ny fiarahamonina azy tenanao tratra fanavahana ndraiky koa le lehilahy le izy mantsy tokony izay koa nijerentsika tratra fanavakavahana izy hoe lehilahy etim-bavy fa maninona moa izy raha zay koa ny safidiny na hoe no zavatra avy izy dia tratran'le tsindriny rehetra any izy hoe lehilahy etim-bavy le vehivavy mitarika an'le izy nefa ny zay le fiainany tsy tokony entina mpahalalana zany izy satria hoe tsy hoe lehilahy izy dia tsy maintsy izy ny andeha terenao izy andeha tady nefa tsy misy aloha eo amin'ny mampandinika ny fiarahamonina Andramatono Ravaozana ny fahitanao ny vehivavy malagasy hoe manana an'izay faniriana zay hoe tsy hijanona fotsiny ao atokantrano fa andray anjara amin'ny sehatra ivelany teny ianao fa gaga ianao tsika mantsy ny rehefa le miteny hoe miteny ny visy ny magaga fa ny any atsimy foana ny ao an-tsaitsika fa tany atsimy tany ny tena namboky ny aso io za manokana aloha dia tamin'izany ny asa nataoko na ny entana ny vehivavy hiditra ny tsehatra ny fitantanany reny fizara-sakafo reny tamin'izany le programa tany dia zao ny teniny dia ho sarotra ny anaovana izy ity fa io ny fomba fiainanay le teneninao fa tena ilainay mihitsy le izy fa tena anomboka izay anova hitanao le miala amin'le raiky tapisaka gagabe anatson'le tompona programa rehefa avy eo le vehivavy mitanareo iny reny ingeo izy latsaka mera tanytsika nisanazy mera voalohany vehivavy tsy mbola nisy fanentanana hitondra ohatr'izao zany tamin'izany tamin'ny taona azy zany tamin'ny 2000 na ohatrohatr' izany tsy tadidiko tsony niaraka tamin'ny pama moa zany le asa tamin'izany fa ny tany ny antso anay le vehivavy nentanareo nisy nyrotsaka zany hoe mangeta ety izy satria no miantony tsy dirantsika na mahity ny ahany vehivavy koa izy sasany miasa na izy tsy ampy anazy tsony le hoe mikarakara ohatra dia izay no nahatonga azy ozy ianao hoe vonona ny tena be dehibe mihitsy ny vehivavy malagasy te hiditra misy koa manana ny safidy te hijanona tsy maninona koa zany inona raha ny mahatonga hoe any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara mety hoe mbola tsy tonga ny reny hoe ny mahatonga azy hoe mbola eritreretina hoe tsy tena hoe mijaly fa tsy tena ohatrany hoe tavela amin'le resaka hoe ity natokana ho an'ny vehivavy dia mijanona amin'izay le vehivavy inona mety mahatonga izay hoe tsy tonga ny mpanentana tahaka anareo ve sa dia manjary lasa manaiky fotsiny izy tsy mahita an'le hoe misy an'izao ka azonay atao ihany koa le izy mantsy lova ohatrohatr'izao aza dimy fa tsika vokatra ny fiarahamonina tsika telodare na mola vilana antsika nge raha marina efa ohatr'izay koa
tsika zany a ny fiarahamonina mihitsy na ny ao an-trano rehefa mamola volanao amin'izay dia any amin'ireny faritra ireny mety manodidina mety ohatr'izay ary zany ange tsy alaina lavitra tsy tokony mitady lavitra tsika fa na eto ndreny vohitra reto ianao dia mahita an'izany misy mbola mieritreritra mihitsy ny hoe na isy olo-akanjo ary dia mera mivadiny izy tialo tazoko anaovana ve ty hivoaka ny trano tsy hitanao hoe atao hoana ny lalàna rehetrarehetra tsy voatery misy malala tsy izy voatery be dia be mimpanentana fa ngeza loatra koa le Madagasikara mety tsy araka dia ny hita kokoa aloha dia ity za manokana na resaka fahasalamana satria na resaka fahasalamana raha hitako izay rehefa manao fikarohana ohatrany tsy misy le fampitana communication intergénérationnelle ohatrany hoe za zao mahalala dia ohatrany tsy voapitala izy am'le ohatrany hoe za zao vao entana fa tsy voapitala izy am'le tanàna manara dia rehefa manomboka le mpanentana ohatrany manomboka départ zéro indray izy am'le génération vao mivoaka ohatran'izay koa aloha fahitako azy fa fijeriko anazy efa mandroso be io ary amin'izao azy zao dia efa nare tamin'ny radio omaly hoe efa mihetsika sady koa ny mpanentana maromaro manentana vehivavy irotsaka amin'ny na efa nandeha izy irotsaka amin'ny communal ohatra zany zany mino fa mandeha io ny resaka le mpanentana ianao teo hoe indraindray ny mpanentana ohatrany hoe mamerina manomboka zéro indray rehefa misy fanentanana atao takireny inona ny tokony ho andraikitra ny fanabeazana amin'ny fametrahana izay le hoe fijery mira lenta zay hoe ahafana hoe ny fanirian'le olona mihitsy no iainany zany rehefa aveo fa tsy hoe tsindra ny fiarahamonina na tak'izany be dia be na ny programme an-tsekoly aloha dia efa anto aloha jerena fa manomboka tokantrano raha resaka mira lenta io zao raha tena samy mandinga zao ny tsirairay ohatra ny hoe fitaizanao trano somary samy hafa ihany ny lasy mivavy ohatra hoe mba tonga dia mba concret anazy ohatra ny hoe raha ny ankizy zao vao tonga amin'ny taona mahamoty dia fefena be le ankizy vavy sao bevoaka ny ankizy lahy nivelany any fa le ankizy lahy vela mivoaka asa izy zany hoe misy vehivavy any tsy ao an-tsaina mihitsy hoe le lehilahy mety anabevoaka vehivavy koa any hitanareo zay zao dia efa hoe fitondrana mitanila tokony hoe any mihitsy zany napetraka le zay nataoko hoe le izy mantsy any efa voagejany le fitaizana raiky tapisaka tsika fa mety tsy raha tsika raha tsy tonga saina hoe za koa manao an'le izy na zana ianao na valabla dia any tokantrano zany le izy io dia tsy maintsy atao aloha fa any amin'ny programme mpanabeazana koa zany moa dia mbola ady hevitra dia efa tokony voizina koa le resaka efa voy zany efa taloha fa zany hoe matorotoro zay nataoko raha misy vehivavy angamba mitondra dia mifondra le dossier taloha zay mihitsy efa nandeha efa misy zany zay efa nisy any izy io fa amin'izao fotoana izao aloha izy tsy fantatra intsony dia efa misy any izy io satria ny sekoly anisany ny sekoly nge le ray aman-dreny any an-trano any mampianatra any zany hoe le zavatra ataony ohatrany hoe manavakavaka any an-trano ange avany any tamin'izany fikaroana nataonay au UNICEF nahitana mihitsy ny hoe ao anatin'ny sekoly zay moa tonga le hoe rehefa ohatra hoe rehefa le calcul ohatra natao amin'ny primaire raha samy manangatanany hoe dia le lany tendray satria ity ny eritreretiny hoe mahay an'le calcul ohatra zany dia rehefa ohatra ny hoe soratra dicté dia le vehivavy mitomboany fa eritreretiny hoe le vehivavy dia iny nefany miteraka faniriana hafa ao n'le ankizy zany hoe tsy nampoiziny akory fa ohatrany hoe miorienté indirectement le ankizy izy hoe le ankizy lahy manao matematika le ankizy vavy manao antsoratra resaka ohatra izany le izy ohatra misy zavatra madinidinika ohatra izany fa misy fikaroana maro efa vita amin'izany azoko zaraina aminareo raha ohatra ilainareo inona ary raha ohatra raisitsika ny eo amin'ny resaka mira lenta inona ny tena tokony olo ara-pahamehana ho amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao zao zany tsika fotoana fanovana misy sehatra be dia be ara-pahamehana amin'ny firenena ohatra antsika mantsy be loatra le ara-pahamehana ka tsy fantatra intsony fa raha ohatra hoe raisiko hoe ataoko hoe atao ohatr'izao dia ny fampianarana aloha ny hitako betsaka marina fa ny fampianarana tovitovy ny isan'le lahy sy ny vehivavy fa rehefa ohatra ny hoe hitarinao izy any faritra dia indraindray ny ankizy lahy tsy ampy le fidirana an-tsekoly na fialany aloha an-tsekoly indraindray ny vehivavy be loatra ny fialany aloha an-tsekoly indraindray ny vehivavy zany hoe misy fitongilanana foana indraindray ny lehilahy vo indraindray ny vehivavy satria zay mahatonga le taremarika eo amin'ny nasionaly hoe tovitovy ihany izy indraindray ary ohatra ny hoe vehivavy mianatra kokoa zay koa aloha taremarika hita tamin'ny OMD zay ohatrany hoe vehivavy no betsaka kokoa any ampianarana mahatonga ny éducation nationale ohatra amin'ny teny foana aminay tsy misy ny zafanavaka avan'izany rehefa tena vahanao le izy hoe mandeha amin'ny fatra ianao dia hitanao tokoa hoe misy ankizy vavy mahankizy lahy mbola kely izy dia efa voavaka zay ny fampianarana aloha zao ny hitako hoe goavana
misy zavatra tokony atao eo ary tamin'ny iny krizy iny a dia misy ankizy mahery ny 1,300,000 eo ny ankizy tokony hianatra amin'ny fanabeazana fototra tsy any an-tsekoly ohatrany hoe famerenana ireny izy dia goavana fa ny ankoatr'izay a misy ilay ankizy mitsoaka andarana ohatrany hoe folo taona izy dia efa tsy miditra hianatra ihany izy zany fa nitsoaka andarana ankizy vavy betsaka koa amin'ireny na ankizy lahy koa ary reny koa misy ny zavatra hoe programa tokony azo ataon'ireny zany ho an'le mira lenta ho an'le mira lenta mihitsy zany ka ny fanabeazana ange ny fototra zany hoe any mifanabeazana fanabeazana aloha ndray fa faharoa le teneniko anao teo a amin'ny resaka fototra mihitsy zao ohatrany hoe raha mitonga izany fotoana izany hoe jirena ny constitution antsika tsika mantsy mahazo observation amin'ireny fifanarahana iraisam-pirenena finavintsika ireny maro be le observation Madagasikara tsy nanao zao anisany tsy ampy koa amin'ny lalànantsika ohatra ny famaritantsika ny atao hoe fanavakavahana amin'ny mahalehilahy na mahavehivavy satria tsy mazava antsika anie le fanavakavahany aintsika ka mamerina an'le izy tsika tsy manapotsika hoe manao an'le izy dia tsy afaka manao ohatrany hoe tsy afaka ohatrany hoe migioka n'le zofototra hoe fahalalana zany le olona zay zao ohatra ray dia amin'ny resaka fahasalamana le lazaiko anao tao tokony farafakelina rehefa nikeny Madagasikara zany 12 isanjaton'ny tedi-bolam-panjakana tokony atao any amin'ny fahasalamana ary amena toerana lehibe eo le fahasamana le resaka fahasalamana reny sy ny zazy le reny mantsy satria le fahafatesana ohatr'izay dia le resaka herisetra io tena olana goavana be koa io na fanatambanana ny lalàna mikasika ny olona lalàna anankiray mitambatra zao izy mantsy miparitadritaka dia sahirana koa ny olona mampiatra azy ny hitanareo mantsy neny fa io sarotra metarina mantsy io reny manko ny ataona hoe chiffre noir ninona taremarika mentsika mbola tsy reny ny réalité io zany tena goavana reny koa dia ny resaka ekonomika satria raha tsy manana ekonomika io a misy lahara-pahamehana be io amin'ny ekonomika mbola maro be ny lahara-pahamehana tsy maintsy enjehany Madagasikara raha araka ny voalazan-dramatonora vaozanany eo amin'ny lafiny fametrahana sy fampiroboroboana ny mira lenta sy fametrahana ny vehivavy eo amin'ny toerana sahaza azy amin'ny fitantanana ny firenena na ny fitantanana ny lafiny ekonomika dia misaotra betsaka anao zay ramatonora vaozanany ny resaka taminay teto amin'ny fandarana salangalanga androany misaotra ny Lova Rafidy Arsoa niaraka tamiko nanentana ity fandarana ity misaotra ihany koa ny teknisiana ao amin'ny RTA napita ny sary sy ny feo tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy tany ary misaotra indrindra anareo mpanaraka ny fandaharana niaraka taminay tamin'ity takariva ity manome fotoana anareo indray amin'ny herin'ny anoito izao mandra-piaona tompoko